Manolotra ny araba ho antsika rehetra indray tratran'ity andro fahaenina izay mitondra ny lohateny hoe ny tokantrano kristianina sy ny zaza ary ny tanora kristianina. Ny teny fototra izay hovakintsika dia ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe fahatry ny fony voazazy ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry ianao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Misy zavatra anankiroa no resantsika. Mialohan'ny resantsika an'ireo zavatra anankiroa ireo nefa haintsika tsara ilay teny fototra, teny filamatra ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Noabolana faharoa amby roapolo andininy fahaenina ankizy malala tanora malala. Manao hoe zaro amin'izay lalana tokony ho alehany ny zaza fa rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Tantara anankiroa indray no raisintsika amin'ity andro androany ity dia ny tantaran'i Josefa no anomboantsika azy. Josefa, lay tovolahy lay tanora nanana ny fototra tsara teo amin'ny fiainany. 17 taona Josefa dia niranorainy mba hiaraka hiandrondro tamin'ireo rahalahiny tany ampiandrasan'ondry tany. Rehefa niverina nefa Josefa dia nitato-bolana tamin'ny rainy. Inona ny antony? Tsara ve le mitato-bolana? Tsy jery an'izay antony tsika hoe tsara na maharatsy an'ilay fitateram-bolana fa ny zavatra hita, ny zavatra tsapa dia tsy nahazaka ny ratsy nataony reto rahalahiny reto Josefa. Dia nitantarainy tany amin'ny rainy. Ary vokatra izany dia nisy fiantraikany tamin'ireo rahalahiny izay nataony ny rainy Josefa taminy. Ary nahatonga ny Josefa ho somary niangarana kely tao anatin'ny reo zanany vidanan'ilay akanjo lava amin'ny soratsoratra sy ny sisa. Nialina reto rahalahiny. Ary tsy vitan'ny nialina fa sady nalahelo no tezitra tamin'i Josefa. Ndray mandeha ary Josefa rehefa nirana andeha ho an'ny dotana hijereny reto rahalahiny tany ampiandrasan'ondry tsy nahita azy dia nivezivezy teny amin'ny toerana rehetra teny ny farany ny fakahita fa ny zavatra mitranga nefa teo ny namelezany reto rahalahiny azy. Tamin'ny fotoana izay nahitany an'i Josefa dia nifampiresaka ry zareo ty amin'izay lay betato-bolana, ty amin'izay le rahalahintsika anaovantsika ny valifatintsika rehetra. Nalatsaka tao anatin'ny lavaka saika ho vonoina. Kinandro nisy Ismaelita nandalo. Andao amidy sady azahoantsika vola. Namidy ny rahalahiny tamin'ny Ismaelita Josefa ary dia nentin'ireo Ismaelita ireo tany amin'ny tany Egypta. Nipetraka tao amin'ny Potifara izy zao. Lay lehilahy manana ny maizy azy. Ny zava-misy anefa, ny zavatra mampalahelo anefa dia tsy ela akory no nidiran'i Josefa tao amin'ilay toerana tao amin'ny Potifara dia nisy zavatra nitranga indray tao anatin'ilay fianakaviana. Nanaovan'ny vadin'ny Potifara fiampangana tsirarin'ilay zanak'Andriamanitra, ilay tanora. Nijoro tamin'ny fahamarinana mandrakariva nefa Josefa ary tahaka an'ilay tany amin'ilay rahalahiny izay tsy tia ary tsy nahazaka ny zavatra ratsy nataon'ny rahalahiny dia tsy nahazaka koa ny zavatra ratsy nataon'ny vadin'ny Potifara. Nampidirina tany am-ponja ary dia tany am-ponja no niainany nandritran'ny fotoana elaela. Nisy olona amin'ny rahalahy izay akaiky ny mpanjaka tafiditra tany am-ponja ihany koa. Ary rehefa tafiditra tany am-ponja izy mirahalahy reto ndray mandeha nanofy tao anatin'ny nofiny no nanahirana azy mirahalahy hoe inona reny mety ho hevitra zany, inona ny mety ho dikan'izany, dia nomenany fanan'Andriamanitra hery, hevitra, toe-tsaina, fahendrena Josefa. Dia nilaza ny nofin'izy mirahalahy reto. Ny anankiray tafavoaka fa ny anankiray fantatsika ny fiafarany. Fa rehefa tonga tany amin'ny toerana ny fanerasera tany amin'ilay mpanjaka indray zany zao ty lehilahy anankiray nanonofy ny mpanjaka indray mandeha. Ary rehefa nanonofy izy sahiran-tsaina koa ny mpanjaka ary ty lehilahy anankiray ty no nitantara taminy hoe misy ao ampigadrano ao le tovolahy kely. Iny no nampafantatra anay tamin'ny nofinay ary tanteraka le izy. Ka sao dia mba fahendrena ihany ny mpanjaka no miantso azy dia navoaka Josefa.
Rehefa niresaka tamin'ny faraom-panjaka izy dia nanoro hevitra ary ny fiafarany dia zao ny teny nataon'ny mpanjaka hoe ahita lehilahy aiza ho tahaka anao indray hitantana an'izany zavatra rehetra izany. Nandalo tamin'ny toe-javatra manahirana Josefa. Ry tanora malala, tanora kristianina ianareo, mety handalo amin'ny toe-javatra manahirana sy sarotra ihany koa ianareo. Ifandrotehan'ny devoly sy satana ny fiainanareo ankehitriny. Kanefa aza matahotra, mijoroa mandrakariva tahaka ny Josefa. Fa rehefa tena mahatoky mametraka ny fiainanareo eo amin'Andriamanitra dia hanandratra anareo amin'ny andro farany Kristy. Zay ny voalaza any amin'ny tenin'Andriamanitra. Zao anefa ny voalaza ao amin'ny patriarika sy mpaminany. Andao vakiantsika. Ao amin'ny pejy 12 ka ny paragrafy 9 dia zao ny voalaza. Tsy misy na inona mitoetra antsika tsy hitan'ny mason'Andriamanitra zay mpandini-javatra. Ary tsy misy na inona azontsika hafenina an'ilay avo indrindra. Noho izany, na inona toe-javatra mety nahazatra anao, mety faharatsiana ny ainanao, tonga ny fotoana ankehitriny miverena eo amin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra daholo zany, hitan'Andriamanitra io zavatra iaretanao io, tsapan'Andriamanitra io, Jesosy hanangana anao any amin'ny andro farany. Any amin'ny Genesis 7:30, andininy 1:20, nefa Jehova nomba ny Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo masony mpitandrina ny tranomaizina. Re tanora malala, ny vokatry ny fahatokin'i Josefa dia zay le efa nambara hoe sitraky Farao ny ametraka aminy ny andraikitra tsara kokoa, ngeza kokoa. Ary any amin'ny Jaona 9:7, na tsy ho voasandratra amin'ny ara-nofo aza ny fiainanareo tanora, dia zao ny voalaza tahaka ny Josefa, dia ozy izy Jesosy. Jaona 9:7, dia hanangana anao amin'ny andro farany ihany koa lay mpamonjy anao. Zay ny tantara voalohany. Ny akantsika lesona tanora zazalahy zay, fa ity kosa tanora zazavavy. Ao amin'ny Genesis 4:30 indray no misy ny tantara. Idina lay tanora tsy nahatohitra ny fakam-panahy. Rehefa nitany Jordanina zany Jakoba niaraka tamin'ireo fianakaviana, dia tonga soamatsara tao amin'ny tany Sekema, zay eo amin'ny tany Kanana. Novidiny Jakoba tamin'izy zanaky Amora, le rainy Sekema, io tany zay efa nonenany nandritra ny fotoana elaela. Eto zany misy zavatra somary avahana kely. Sekema no anaran'ilay tany, kanefa ny rainy Sekema koa no nividianana n'ilay tany. Zany hoe sady anaran'ilay tany zany no anaran'le zazalahy tao amin'ilay tanàna. Zao anefa nanorenany Jakoba nlainy teo. Tiany Jakoba loatra le toerany. Ary aintsika le tantarany amin'ny Jaona 4. Teo koa no nananganana ny lehilahy vadrano le fatsakan'i Jakoba, voatantara tamin'ilay vehivavy Samaritana nandeha natsaka tamin'ny tantara nionany tamin'i Jesosy. Nanorina alitara teo akaikin'le lay zany zao Jakoba. Ary rehefa nanorina n'le alitara izy dia teo izy nanao fanompompivavahana maraintsy hariva, ary tsy izy ihany, fa niaraka tamin'ny vadiny, niaraka tamin'ireo ankohonany rehetra dia ny zanany lahy sy lay zazavavy anankiray dia idina izany. Nizarin'i Jakoba teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, kanefa haintsika ny toy ny tantara. Nivoaka rery, nandehandeha, zay ny nampalahelo. Fa nivoaka rery nitady ny tompo-tany idina. Nifanehitra tamin'ny Sekema nefa izy, lay zanakalahin'ny Amora io. Nifanena tany izy dia nakazy le Sekema ary niara-nandro taminy. Inona ny dikan'le hoe niara-nandro taminy? Ny dikan'io rehefa alalinina any amin'ny Genesis 4:5 no milaza fa nanaovany Sekema ny lotony, nanaovany firaisana ara-nofo. Ry tanora malala, rehefa ianao zany mandeha makany amin'ny toerana zay fonenana na toerana mitadika miditra any amin'ny toerana
zay misy fakapanahy dia tafiditra ary tena babiny devoly sy babiny satana tanteraka. Lesona voalohany raisitsika zany zao eto ry tanora malala dia izao rehefa fantatrao fa zavatra ratsy, zavatra tsy mety, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aza andramana ary aza mandeha mitsofoka any akory, aza mandalo mandeha amin'izany toerana izany. Haintsika ny tantaran'ny Levy, tantaran'ny Simeona. Rehefa nakarina reto le zanakalahy ny Jakoba, nisisika mantsy Sekema hoe apakatra ny dina ho vadiny, fa dia izao nalahelo sady tezitra reto rahalahiny. Fa ny mahavarina raha sanatria ka misy ao anatin'ny fiangonantsika ny zavatra fanaony ao hoe mifampiantso ranada, rahalahy, rahavavy, ranabavy, kanefa rehefa misy mahazo ny zanaka vavy ny fiangonana na ny zanaka lahy ny fiangonana dia tsy mitoetra tsony, le mampiray-tapo ao amin'ny tompo, rahalahy, ranabavy. Fa tsy mba misy fihetsem-po tahaka ny zanaka Jakoba akory hoe mba malahelo na tezitra amin'ny toe-javatra zay miatra ao amin'ny tanora ny fiangonana. Ry fiangonana malala, ry tanora malala, aoka ho sarotiny satria ty zavatra nataony Sekema sy Dina ity dia io ny zavatra fady indrindra amin'ny zanaka Israely. Ao amin'ny Genesis 4:7, andininy 7. Tena fady indrindra ary tsy fanao akory ao amin'ny taniny vahoakan'Andriamanitra ny zavatra nataony dia ny firaisana ranofo amin'ny olona tsy vady, fijangajangana ny anaran'izany. Ka zao ny voalaza ao amin'ny patriarika sy mpaminany, pejy 200. Fa na iza no misaha mitady fahafinaretana eo anivon'izay tsy matahotra an'Andriamanitra dia mizotra ho eo amin'ny tobin'ny Satana izy. Zay no antony nampalahelo an'ny Levy sy Simeona. Dia nitadiavandry zareo tetika i Sekema ny saika tokony ho vonony teo anatrehan'le toe-javatra, kanefa ny olona ray tanàna no ny vonony tao aorianan'izay. Haintsika ny tanàna vakio le tantara amin'ny Genesis 7:30. Nasainy ny foraina reo olona reo dia ny vonony izy mirahalahy. Nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fiainan'i Jakoba. Tsy maintsy ny teren'Andriamanitra niala teo amin'le toerana nafinaritra azy Jakoba sy ny ankohonany rehetra. Inona ny lesona ho raisitsika azy amin'ity andro androany ity? Ry tanora malala, ny fahotana heverina fa madinidinika ka ny tanterahana dia hitarika anareo amin'ny eloka be vava ao aorianao. Ka tandremo, aza ty andrakandrana, na mivantana io, na ankolaka io, ka mety hanimba ny ara-panahinareo. Aza sombaina fa mila tanora hanoana ny asany Jesosy Kristy dia anareo zany. Ny zavatra faharoa, aza malahelo anefa raha sanatrika efa misy tafalatsaka ao anatin'ny zavatra tsy dia nety loatra, fa fotoana zay andraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny tobin'ny Satana zao ka hiditra indray ao amin'ny tobin'ilay vahoakan'Andriamanitra. Ny heverinareo fa zavatra madinidinika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ajanony, na ny resaka fihinana, na ny resaka fisotro, na ny resaka fiteny, na ny resaka fisehoana ivelany, zay ianareo no natao fianarana zao tontolo zao. Timoty 1:4 ka ny 2:12. Aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianareo, ho an'ny olona rehetra ianareo. Fa ny mahavarina ane amin'izao vanim-potoana misy zao, ndraindray ny vahoakan'Andriamanitra na ny kristianina tsy hitantsony ny anavahana azy amin'ny olona zay tsy manompo an'Andriamanitra. Dia irenindray ny manjary filamatra na amin'ny fisehony ivelany, fomba mampanaony, ny fisehony, ny fomba fitafiny, ny fomba fiteniny, zavatra hoaniny sy sotrony. Aoka ijoro, aza manandrakandrana miditra any amin'ny tobin'ny Satana. Ny amaranantsika azy, na misy aza zany toe-javatra rehetra izany, dia averintsika lazainy ny ao amin'ny Isaia 5:30. Ka ny 9:7 manao hoe maherezy, aza matahotra. Fa any amin'ny 9:4 dia miteny ny Isaia 5:30 io hoe eny
Jehova ho avy tokoa ka hamonjy ny tanora ny fiangonana. Mibeba, mangatafy ekenkeloka, fa izany ny takiny ny tenin'Andriamanitra ho antoka ny amin'ny fiainantsika ho avy. Mbola fotoana azo arenina ny fotoana rehetra. Zay toe-javatra misy vitantsika tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mitazona alahelo, tsy tahaka ny olombelona Jesosy Kristy, fa mamindra fo sy mamela heloka ny amin'ny fahotana ka hientitsika ho anatrehany, hibebantsika, hitalaontsika amin'ny tompony no hitantsika. Ary ny tompony ho ampaherentsika ny amin'izany lesona fohy tsotra izay tokony ho raisitsika zanaka, tanora, nalahy na vavy, Andriamanitra no hitantsika tsirairay.